Finaritra mifankahita amintsika indray amin'ny alalan'izao horonan-tsary izao dia manoana ny fiadanan'i Jesosy Kristy, tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, hanapaka hanempoantsika tsirairay rehetra any. Ny lohahevitra ho resahantsika anio dia mikasika indrindra ny antsoina hoe ny devolon'ny principauté. Raha zavaiko tsotsotra izay hoe devolon'ny principauté izay dia ny devoly miafina ao ambadiky ny androm-panjakana anankiray. Izany hoe ny devoly zany manao masika, izay izy manao masika izay dia ao ambadiky ny androm-panjakana anankiray izy, ao ambadiky ny fitondram-panjakana anankiray izy, izay no karazana antsoiko hoe sarotava anaovany. Dia mampiseho endrika izy ao anatin'izay dia izay endrika asehoan'izay no manam-porofo fa tsy fanjakan'Andriamanitra, tsy autorité avy amin'Andriamanitra tsotoa, tsy selon la Bible ilay fisehoan'ny fanjakana mijoro fa purement le izy hoe misy fifandraisana mifanaratsy na antsointsika tsotro izao hoe fanjakana satanika. Zay le izy zay. Vavaka isika ary. Saotranao zay Tompo Ray Masina tsotoa raha mbola afaka misitraka izao fotoana izao afaka indray mizara iza mahasoa amin'ny alalan'ity support tambazotra ity. Dia iray ny anaranao Ray Masina tsotoa ny anaran'i Jesosy Kristy no proclamena an'izany. Taio ny teny, taio ny fizarana, taio manokana izao fotoana izao. Ary aoka Tompo handray lesona indray izahay, handray fahafahana, zay ny tena zava-dehibe, handray liberté mba autonome indray à partir ny fandraisanay lesona sy famakafakanay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teny izay hozarainy indray manomboka eto. Zany rehetrarehetra izany dia ataonay ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Proclameko Jesosy Kristy ny herin'ny azo fijaliana, ny raha nalatsaka ao teo amin'ny azo fijaliana mba ho aro fenitra amin'ny izay rehetra mety ho interférence ny devoly sy efipetran'ny satana mikendry foana hi-s'infiltrer atao anatin'izao fizarana izao. Mihaja sy ny tera dia honao irery ihany Andriamanitra raitsy to, ny anaran'i Jesosy Kristy no anabarako an'izany. Alleloia, amen. Mamerina ny fisaorana antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny pejy liana dia liana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanapaka amintsika rehetra hatrany ao anatin'izay etaetapontsika dia halala sy tia fantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay. Eny ary tompoko, irosontsika. Devolon'ny principauté, izay ny lohahevitra dinihantsika anio. Omaly isika dia niarana hita tamin'ny hainao manjery. Izay chaîne rehetra vadikitsika, izay chaîne rehetra sokafantsika, na télé, na radio, na miankina, na tsy miankina, dia saika ilay fanaovam-beloma, zay ny filazan'ny zareo azy fanaovam-beloma ny Reine Elisabeth II. Eo ihany iny. Eo ihany ilay hetsika miaro séduction. Eo ihany ilay hetsika mampiseho hoe manam-pahefana sy manana anjara-pifehezana izy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Eo ihany ilay esprit de séduction mampiseho sy mampiharihary fa ny fanjakana anglisy dia tena hoe misy poids be ety amin'ity zao tontolo zao ity, ary niarana hitsitsika tamin'ny hainao manjery fa présent tao daholo ireo antsoiko hoe mpiraitsy kombakomba aminy, na ny fotsy hoditra na ireo antsoina ihany koa hoe hafa volon-koditra. Ny afrikanina no tiana ho tenenina amin'izany. Sy ireo rehetra ho voatonona sy voafaritra fa manana ny anjara toerany
amin'ny laharana iraisam-pirenena, voalohany, faharoa, fahatelo sy ny sisa rehetra, ao anatin'ny antsoina hoe tanjaka iraisam-pirenena, puissance mondiale. De ny arahantsika nahita tao ary Joe Biden ry Emmanuel Macron tany ihany koa ny solotenantsika malagasy solotenan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izany. Ilazako amintsika fa hoe ny événement ohatran'ireny zany, ny trangan-javatra tahaka ireny hoe misy mpanjaka na firenena anankiray Londres maty Reine Elisabeth II, dia matoy ireny seho ireny rehefa misy ka mahavita tranga hoe mampiakohoka izao tontolo izao, mampanaiky ny aina aman-jery rehetrarehetra, mahatonga ny olona tsirairay, ny sarababem-bahoaka hifantoka sy hitodika betsaka amin'ireny trangan-javatra ireny dia izay no manam-porofo fa misy zavatra ara-panahy matanjaka be ao ambadiky seho sy hetsika ireny. De izay indrindra no itondratsika vanazavana ato anatin'ity petrakevitra ity hoe devoly ny principauté. Havana tsara iverenantsika amin'ny tantara. Taloha ela be tany dia nanana ny principauté any malagasy, nanana ny mpanjakany ny firenena malagasy, nanana n'izany antsoina hoe radama voalohany sy faharoa sy ny sisa izany ny malagasy, nanana n'izany mpanjakany antsoina hoe Andrianampoinimerina izany malagasy, nanana ny mpanjakany antsoina hoe Ranavalona, Rasoerina sy ny sisa rehetra izany ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany principauté. Maninona moa no antsoina hoe principauté izy io? Satria tsy nijanona fotsiny hoe rafitra mpanjaka le izy, fa tao anatin'izay de misy fikirakirana esprit. Ary tao anatin'izay raha mijery isika ny lafiny araka ny ohatra ny entiko teo hoe rafitra fahampanjaka malagasy, de nisy ireo sampy, nisy ireo mpikirakira ody izay nahafahan'ny mpanjaka nitoetra maharitra teo amin'ny fanjakany. Fa sous contexte biblika izay dia antsoina hoe faux prophète. Ary tena hoe mahavita mipredira fahendrena, mahavita mipredira zavatra ho avy, mahavita mipredira zavatra tokony ho antisipena izay mety hanohitohina ny rafim-panjakana tamin'izany vanim-potoana izany. Ireo faritan'ny baiboly sous contexte hoe sous parenthèse hoe faux prophète ireo, izay niara niasa tamin'ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany. Ireo so mifanazavantsika ro hitanareo fa izay zavatra izay dia tsy miova fa izay ihany koa mbola mipetraka sy mirindra tsara ary mahazo toerana tsara amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Eny fa na dia tamin'iny rafitra fanaovam-belomo, fampisehoana seho, séduction nandevenana ny mpanjaka Reine Elisabeth II andry zareo Anglisy sy izao tontolo izao iny. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ary zany, ahoana ny anara-porofontsika fa misy resaka esprit, misy resaka faux prophète ao ambadik'ireny hetsika ireny miara-miasa amin'ny zareo elita mondial, miara-miasa amin'ny zareo mpampiankohoka ny androm-panjakana isan-karazany misy eto amin'ity zao tontolo zao ity, amin'ny hetsika tahaka ireny sy amin'ny événement tahaka ireny izay tsindriana sy omena lanja ety amin'ity zao tontolo zao ity, au lieu de hoe manome lanja ny sitrapon'Andriamanitra, manome lanja ny voninahitr'Andriamanitra, manome lanja ny rafitra tokony ho arahana araka ny didy sy ny fepetra izay tsy tokony hodikaina raha ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Tena misy resaka esprit ry havana ary tena misy resaka faux prophète. Ary zany ny antony fikambanana miafina ry zareo mpikirakira ny tontolon'ny complotisme, ry zareo mpiaina ny théorie apocalyptique, mpiaina efa nitondrako fanazavana fohifohy teto io théorie ny apocalyptique io tsy ilay apocalypsie
bokyn'ny Jaona, zany hoe tsy ilay sitrapon'Andriamanitra, tsy ilay voasoratra araky ny faminaniana ao amin'ny soratra masina, selon ny inspiration divine, fa ilay esprit te se référer amin'Andriamanitra foana de mametraka faux prophète any amin'ny tontolo mystika, any amin'ny tontolon'ny ésotérisme, ny éveil collectif, any amin'ny tontolon'ny hainao manjery reny resaka météo sy ny fivoizana ny réchauffement climatique sy ny zavatra toy izany reny, fa miteny antsika fa efa tontolon'ny esprit ao anatin'ity zavatra antsika hoe faux prophète miara-miasa amin'ny zareo daholo ireny rehetrarehetra ireny mba hanongotana ny finoanao, mba hanapotehana an'izay herin'ny finoana Jesosy Kristy ao aminao zay, mba hoe anéanti mihitsy, ho supprimena lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ho foanana, tsy foany anatin'izao génération zao ny finoana an'izay herin'ny filazantsara. Ary tena hoe miroso am'izany mihitsy ry zareo, miroso amin'ny fahatanteran'izany zareo, ary zany ny anton'ireny fivoizana ny hoe laïcité de l'État sy ny hoe restriction isan-karazany tsy afahantsika milaza ny sitrapon'Andriamanitra, tsy afahantsika manao évangélisation malalaka, tsy afahantsika manambara ny herin'ny filazantsara sy ny azo fijaliana Jesosy Kristy sy ny sisa rehetra. Alleloia. Tiako hisokatra am'izany ny masonao, tiako ahafantatra an'izany zava-miafina tsotsotra zaraiko aminao zany fa tsy hoe mpanompo be fahatany fotsiny, tsika hoe mouton be fotsiny, mpanatitra rakitra any anaty eglizy sy mpiandry délivrance sy mpiandry fanantenana sy mino manao fantasma fotsiny ao anatin'ny teny fikasana. Miala tsiny am'izay ohatran'ny tsimim-paingotra kely izay. Faux prophète ry havana miara-miasa am'ireo, ary zany ho any anton'ny fikambanana miafina. Illuminati, ny franc-maçonnerie, ry zareo amin'ny théorian'ny apocalyptique le nolazaiko teo, ohatran'ny hoe calendrier Maya, zavatra ohatran'izany araky le fanazavana efa noetiko teo. Ry zareo amin'ny mpivohy ny théorie ny extraterrestre, mpivohy ihany koa ny théorie de reptilien, izy daholo reny. Reny no faux prophète miara-miasa am'ry zareo, ary reny no miaina ao anatin'ny tontolon'ny astral, manao projection ao anatin'izay de mitady lien, mitady intimité profonde amin'ny satana, amin'ny fanahy ratsy dia mandray fahendrena ao anatin'izay esprit adorendry zareo sy honorendry zareo zay izy de mandeha am'izay ny karazana sorona, mandeha am'izay ny karazana protocole tahaka an'ireny fandevenana ny mpanjaka reine Elisabeth II ireny. Enjana de enjana ry havana ny séduction, enjana de enjana ny fampiankofana an'izao tontolo zao. Raha nandinika isika tamin'ny Hainao Manjery, izay canal sy chaîne tsindrinao tamin'ny vanim-potoana de en direct l'adieu de la reine, fanaovam-belomany reine Elisabeth II. Katastrofa sy ny zavatra isan-karazany miseho ety amin'ity zao tontolo zao ety na any amin'ny tany ankoatra de tsy manana anjara toerana amina chaîne lehibe ohatran'ireny, na ny chaîne madinika ihany koa ary zay tafiditra ao anatin'izay système izay ka niditra tamin'ny alliance, ny fanekena, fifanekena tamin'ny zareo de tsy maintsy miankohoka sy manaiky. Danger be ary grave be mihitsy. Conscient am'izany ve tsika? Consciente am'izany ve ianareo ry sœur? Conscient am'izany ve tsika ry frère? Tsy manana anjara toerana intsony tamin'ny chaîne télévision ny Hainao Manjery, ny tontolon'ny filazantsara, ny tontolon'ny évangélisation, ny vaovao mpiangonana, ny vaovao mahafaly sy ny zavatra ohatran'izany, ny témoignage biblika, tsy misy tsony zany tompoko, fa ireny no andemena ny saitsika sy andotona ny sainao ary ampiarahana am'izay esprit de séduction, ohatra fotsiny hoe magazine people izay mpikirakira ny tontolo pozitif rehetra
mikasika ny fiainan'ny mpanjaka. Ny arahany ahitsy zany hatramin'ny zanany manao adalàna fa avadika ho fasa amin'ny ilany miabo izay zavatra izay pozitivena. De apartiran'izay misy esprit idolâtre amin'ny génération misy, amin'ny tanora misy, lasa miadore, miadmire an'ilay fiainana, ny fiainany zanaky ny mpanjaka. Nefa rehefa tena hoe potsirina sy zohina ny fo an'ilay tantaram-piainan'ilay zanak'ilay mpanjaka sy ny nampakariny vady, de tena hoe fiainana fijangajangana, tontolo abominable, tsy misy resaka sitrapon'Andriamanitra. Fa ny hainao manjery zay mikirakira ny People magazine, ny hainao manjery ny BBC sy ny La Une sy ny TVM sy ny ohatran'izany, dia tonga mpanasongadina an'izay pensée positif, fampiabona, mieboebo, mampisondrotra an'izay côté négatif izay tsindrina izy ireo. Ary zay foana ny averimberiny fa jamais izy hanao en détail ny zavatra mamoehatra miseho an-dapa sy ny zava-miafina misy tao an-dapa tao. Esprit de principauté danger be ary grave be. Ity esprit de principauté ity ry havana tsy vo izao no nisy. Ny bokin'ny mpitoroteny Fahendrena Solomona efa zavatra mberimberintsika eto foana izany rehefa mizara isika hoe tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany fa ny taloha ihany no miverina. Io esprit de principauté io tompoka de efa nisy tao amin'ny baiboly izy io, vao nanomboka ny mpanjaka voalohany teo amin'ny vahoaka Hebreo, Saul mpanjaka izany, dia efa ny fo io esprit de principauté io. Azavaiko fohifohy zay. Tam'izany vanim-potoana zany tsy satisfait ny vahoaka Hebreo, ny fiangonana Hebreo, de nymonomonina tamin'Andriamanitra tsy toy izy omeo mpanjaka izahay, fa izay teny miharo hozina izay. Zay mahagravy an'ity émotion antsika sy filatsika ity fa tsy mandeha araka ny fitarihan'ny fanamasina. Nisy periode maina ny zanak'Israely, nisy periode tsy nanana mpanjaka ny zanak'Israely. Izay koa nefa dia vokatry ny fandavana foana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy fitoerana tsara, instabilité ao amin'ny tontolon'ny fifanekena, alliance, ny faneken'ny vahoaka Hebreo tamin'ny tompontompa mpanjaka ny mpanjaka Yahweh Elohim. De vokatr'izay de nandalo an'izay fahamainana izay ny vahoaka Hebreo. Etsy andalina nefa de manao ny ataony ny Filistina, manao ny ataony ny Amalekita, ny Jebosita, ny Etita, ny Evita, ny sy ny sisa rehetra, ny fanjakana mpampahory manodidina. Misy sens spirituel be zany zavatra zarantsika izany. Hoe io Madagasikara dia manao ny ataony ny firenena isan-karazany, Sinoa sy Karana sy ny sisa rehetra miaraka amin'ny faux prophète sy ny sisa rehetra mampahory de ny teny vahoaka malagasy hoe aingakaingana ianao fifidianana amin'ny 2023 fa teny efa reraka be izay vahoaka malagasy na andao ongana fanjakana mifandimby mifanesy eto miakatra ty firenena ity sy ny sisa rehetra, mitovy paralelina mihitsy zany zavatra saingy paradoxe resantsika izany. Zany le esprit de principauté, ary any lay fikendren'ny devoly anapotika ny fiainako sy ny fiainanao atao anatin'ity antsoina hoe antsoiko araky ny fizarantsika ity hoe devolin'ny principauté ity. Ry havako, tamin'ny fitondran'ny mpanjaka Saul no nietsika sy ny fo izy io. Omeo mpanjaka izahay, ho ny vahoaka Hebreo tamin'Andriamanitra tsy toy. Izay filana izay de efa esprit ny fo tany anatin'ny vahoaka Israela izany hoe tsy mety aminay, raha dika tsotsotra zany zay fanambarana zay, tsy mety aminay nitarihanao ry Andriamanitra tsy toy fa omeo mpanjaka izahay ho mpanjaka anay, Saul mpanjaka, omeo mpanjaka izahay hitarika anay. De ozy Andriamanitra tsy toy tamin'ny Samuela, mpaminany tamin'ny vanim-potoana zany, eno ihany izy ireo de ndana manositra ny Saul mpanjaka ianao.
de fantatsika ny tantara fa nampanaelo ny avaran'ny Saoly ohatry ny ahoana ny fomba nahafatesany sisa rehetra, de nitsangana ny fanjakana Davida araka ny fon'Andriamanitra, de nitohy tamin'ny Solomona zanany izany, Solomona mpanjaka, de fantatsika ihany koa ny adalany Davida sy Solomona mpanjaka, Davida tamin'ny Batseba, niaraka tamina fikendrenana mono homicide volontaire niosina rano tanan'i Davida tamin'ny vadiny Batseba, malefa ny tany anady de nanaovany plan-tany grave be zany, homicide volontaire mihitsy, prémédité, voaomana grave be zany, ary tsy nahazo nanorina ny tempoly Davida mpanjaka satria nisy rano tanany, tsy nadio teo anatrehan'Andriamanitra na de araka ny fon'Andriamanitra izy tamin'ny côté hoe Andriamanitra mahay an'izay, ary afaka tetahintsika araka ny soratra masina ihany koa zay, fa tsy manana fotoanany amin'izany tsika. Avy eo indray Solomona mpanjaka dia firy ny vady tsindrano, ny firy ny vadiny tao anatin'ny fijangajangana, niaraka tamin'izay koa nisy esprit anasampy, principauté isan-karazany hatrany Etopia, partout tonga tao amin'ny fanjakana Solomona, niaro tao esprit de principauté nifangarongaro be tao, fanjakana isan-karazany azony tamin'ny alalan'ny fijangajangana. Zany hoe eto de efa misy an'i Solomona lien azo tamin'ny fijangajangana Davida, nitohy tamin'le esprit de principauté Saoly, zay tsy avy amin'ny fon'Andriamanitra fa avy amin'ny filana vahoaka Hebreo, zay le filana zay le mbola esprit ny fotany anatin'ny vahoaka Hebreo ihany koa hoe meo fanjakana, meo fahefana principauté izay, fa tsy fahefana araky ny sitrapon'Andriamanitra avy any an-danitra, fitarihan'Andriamanitra, tarihin'ny andriafy sy androraona. Amen. Grave be sœur, frère, grave be ary zany ny tsara ananatsika maso misokatra tsara amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, ary tokony hitoetra foana isika amin'ny tontolo hoe mahay miaino ny fahamarinan'ny soratra masina sy miaina amin'izay intimité zay eo amin'ny fototra Jesosy Kristy, herin'ny filazantsara foana, mba ahafahantsika tsy tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika isan-karazany ny sujet ihany koa an'io hoe esprit de principauté. De nitoy izy resaka esprit de principauté zay Rehoboama, Jeroboama, nitohy tamin'ny fampijalindry zareo Babiloniana Nebokadnezara. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra amby roapolo mitohy aty amin'ny tantara voalohany sy tantara faharoa zany aty amin'ny bokin'ny Ezra, de nitohy tamin'ny fanjakana Kirosy nampahory. Hitanareo am'izay teo am'izay raha manao étude biblika isika miditra teolojia kely tsika am'izay, de nisy fampahoriana be mihitsy tonga tamin'ny vahoaka Hebreo. Tantara faharoa zay resaka Kirosy zay, fanjakana Persa, any amin'ny andininy fahaenina amby telopolo any, de mitohy aty amin'ny bokin'ny Ezra, de hitatsika ny farana teo amin'i Jesosy Kristy, ary zao mbola iainantsika izao, satria ilay resaka hoe Jesosy Kristy de tsy misy chronologie na temps sy espace, fa na izao vanim-potoana iainantsika izao ary de mbola Jesosy Kristy omaly sy anio ary mandrakizay. Fampahorindry zareo Romanina, tsy nijanona fotsiny tany amin'ilay telopolo voalohany ny potehany zareo Babiloniana sy ny fanjakana Persa, fa mitohy aty amin'ny fanjakana Romanina, de eo isika miverina amin'ilay principauté fanjakana Kaisara Romanina tamin'izany vanim-potoana izany niara-nioko tamin'ny faux prophète pharisien, faux prophète tao andapa rehetra, tao androva tao nikendry hamono an Jesosy Kristy, ary zay le grave be riavana, satria zay le ao ambadiky ty esprit principauté ity manana toetra bibidia, apokalypsy toko fahatelo amby folo, manana toetra lehilahy nota, ary zay toetra izay dia mitady an'ilay alliance, ary tsy maintsy tratra n'izay alliance izay mametraka n'izay alliance izay izy amin'ny antsoiny hoe faux prophète, tahaka ny zavatra niseho tamin'izany vanim-potoana rehetra, ny fandimby rehetra izany nanomboka tany amin'ny tantaran'ny Egypta
principauté farao a niaraka tamin'ny faux profeta isan-karazany tadidinareo lay tehina na tsipy ny Mosesy sy Arona ny tehina dia nivadika menarana de nanao koa ary nahavita mihitsy ny faux profety zay alliance tamin-dry zareo a tontolon'ny principauté farao tamin'izany vanim-potoana izany a natsipiny ihany koa ny tehiny a de nivadika menarana de ireo no mikendry foana anapotika ny herin'ny filazantsara mitsangana amin'ilay esprit lehilahinota mitsangana amin'ilay esprit nazera tao an-danitra tao izay ny fasikasehany io resaka devolin'ny principauté io a ireo lay mitsangana araka ny zavatra nisy a fanjakana romanina kaisara miara-niasa tampisorona tam'izany vanim-potoana izany a dia ny fariseo a ny mpioky rehetra tao an-daba tao a miara-niasa tamin'ny Jodasy a mamoana nanomba an'i Jesosy Kristy a fa izay ihany koa dia fahataterahan'ny filazantsara famonjena aisanao a satria tsy toa Andriamanitra tsy toa Yahweh Elohim de mahay misambotra foana ny toe-pon'ny tsiraray izy mahay misambotra foana nyreny fanjakana principauté isan-karazany reny miaraka amin'ny faux profeta izy ary vitan'Andriamanitra tsy toa ny manodina an'ireny a ho zavatra ho fahamarinana ahatanteraka ny planin'Andriamanitra tsy toa araka ny vision-any a tiany ho tanteraka. Ity resaka principauté ity a de mazava araky ny voasoratra ao amin'ny Efesianina 4:9-12 efa fantatsika rehetra ity tenin'ny soratra masina ity. Mahatsara antsika ny teny verimberina verenako vakina izy io fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao fahamazinana izao a de amin'ny fanaratsy a eny amin'ny rivotra. Alleloia. Izay io resaka esprit de principauté io. Misy ny royaume céleste. Io esprit de principauté io a dia royaume terrestre. Izany hoe fanjakana eny amin'ny rivotra. Lay fanjakan'ny demonia mpanapaka mpiara-miasa amin'ny faux profeta isan-karazany a ary mikirakira fampahoriana sy lamina iraisam-pirenena ity tany ao anatin'izay satria ho iaho a ny demonia de izy lay nazera tao an-danitra midika izany fa tsy misy toerana ho azy intsony ao an-danitra ao fa mianjera izy ety tany apara-pahatonga ny kronolojia hoe amatorana azy a any amin'ny fitomaniana sy ny fikitroan'ify a dia mampiaina fahoriana ho an'izay tsy manana fifandraisana sy fifatorana amin'Andriamanitra matotra araka ny herin'ny filazantsara ny demonia amin'ny hoe mahampanjaka an'izao tontolo zao sy mpanjaka ny fahamaizinana ity amin'ity zao tontolo zao ity azy esprit de principauté a araky ny Efesianina 4:9-12 a novakitsika tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy teo. Iny raha fitiniko fohifohy a ary somary kasy itsika ilaza zavatra eto aho zany de ho voatora-bato aho eto de voahenjika indray a mety ho voaompa mihitsy fa tsy maninona zany fa ho lazaiko ny marina. Iza no karazana esprit de principauté misy eto amin'ity zao tontolo zao ity a tsy miafina intsony. Iariary ny asan'ny nofo a esprit de principauté a tamin'ny alalan'ny reine Elisabeth sy ny fanaovam-beloma azy iny fandevenana azy iny de miariary ny fanjakana Londres Britanika tsy misy esapatoara zany a fa ireny zavatra niseho reny a de nasehony mihitsy a hoe misy esprit de principauté a misy fanahy demonia mifangaro be mihitsy a ary afenina ao anatin'ilay fivavahana anglikanina reny zavatra niseho ireny. Attention zahay tsy misadresse amin'ny mpinotsotra anglikanina, tsy misadresse amin'ny antoko-pinoana anglikanina
tsy misadrese amin'ny religion anglicane fa misadrese amin'ilay esprit de principauté, tsy manana affaire amina mpinotsotra, tsy manana affaire amina dénomination, fa manana affaire amin'ny fanaratsy a misy poabe zay zavatra lazaiko zay. Désolé raha hiteny an'ity, miala tsiny aho. Sous contexte, sous parenthèse de hoe ny reine Elisabeth dia atao hoe reine ny mpanjakavavin'ny fiangonana anglikanina izany. Fa raha tena mandinika hoe sur le plan spirituel isika plan biblique, raha ataontsika hoe selon la Bible zany, de miala tsiny aho fa hoe tsy de hitako loatra no anomezana vahana 100 isan-jato a ny fiankofana eo amin'ny faty a tahaka ireny, filanjalanjana an'ireny faty ireny a, ny fihonorena an'ireny cérémonie ireny a, miadoré an'ilay mpanjakavavy, misy latsaka ranomaso mihitsy, mihetsika daholo ny émotion a, ary ataony séduction rehetra amin'ny haino aman-jery isan-karazany maneran-tany a hatraty amin'ny tanymanitra. Ny président africain rehetrarehetra zay tafiditra ao anatin'ilay coalition sy ilay alliance fanekena fifanekena dia tsy maintsy manaiky ary tsy maintsy mandray ny invitation ary tsy maintsy présent, tonga ihany koa miankohaka eo amin'ilay razana, ainsi de suite. De avy eo mody mamaky verset biblique am'izay hoe ny reine dia tsara fanahy, tsara fo atao daholo ty pensée positif rehetra ity, maka verset hoentina miakapare, hoentina manasongadina fa hoe olona tsara sy olona araka ny sitrapon'Andriamanitra, miorina eo amin'ny fahatsaraan'Andriamanitra sy ny herin'ny filazantsara ilay fanjakana principauté. Miala tsiny a tompoko, miala tsiny, tsisy photo zany, tsy misy photo zany. Jesosy Kristy rehefa maty izy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy nisy séduction, tsy nisy protocole, tsy nisy zavatra be da be, fa tsy maintsy selon la Bible tsotra fotsiny ihany hoe efa akaiky ny andro sabata de tsy maintsy ampidiny io faty io, sy ny sisa rehetra araka ny Tora. Fa tsy misy hoe andrasana 7 andro herinandro atsona daholo ny alliance ny pays ao anatin'ny alliance rehetra, ny G7 ny G20, efa nisy fotoantsika nilazana zany hoe inona no ambadiky ny G7, ny G20, ny G8, ny OTAN sy ny resaka ONU sy ny sisa rehetra, ny anglo-saxon, ny France Afrique, esprit de principauté, fa na ny démonie enjana be ireny zavatra nisy io reny. Miala tsiny averiko indray hoe tsy misadrese amin'ny mpinotsotra anglikana sy ireo resy lahatra mivavaka amin'ny religion zareo anglikana izany ao anatin'izay dénomination zay, fa misadrese amin'ilay esprit de principauté ary midévoiler sy midécortiquer an'izay fiasan'ny fanaratsy démonie zay. Zay no fizarana ataoko eto. Ohatry ny ahoana ihany koa io resaka esprit de principauté io raha mikasy tsika milaza ohatra Vatican. Miala tsiny aho fa hoe io misy fivavahana de misy armée, zany nge le zavatra nisy io fanjakana britanika dia miaraka amin'ny izay dénomination natsangany de zareo no mpamorona, zareo no ainsi de suite rehetra, fa miaraka amin'izay filazantsara natsangana izay hoe Jesosy Kristy dia alefany eo aloha, ary iny ny tena tiany asongadina fa ilay filazantsara ataondry zareo support fototra afahany manome toerana sy manome lanja n'ilay principauté ny fanjakany mampanjaka azy. Izy anefa tatonga taty amin'ny taninao nidélogeny ny rafitra fahampanjaka, nidélogeny naonga ny mpanjaka rehetrarehetra ary nozanahany anao, nopotehany anao, de tsy nisy intsony ny rafitra fahampanjaka taty amintsika, tsy nisy intsony esprit de principauté. Za tsy miresaka an'ilay ampanjakany amin'ny village, ohatrany any Mena be sy any amin'ny Siny sisa reny, tsy matapakahatra reny, tsisy dikany reny, satria ny filoham-pirenena raha mbola tonga miimposer amin'ireny rehefa misy ny fifidianana, rehefa misy ny zavatra tiany ampanekena amin'ny faritra anankiray de mame vola izy na fandraraha amin'ireny, mame toka kely izy na mame hasiny. Zay satria zay le hoe manasina esprit de principauté daholo zany, mba ahafahany ny filàny ny filoham-pirenena anankiray eto amin'ny firenena malagasy manapaka sy mampanaiky foko amin'ny alalan'ny ampanjaka anankiray, mampanaiky villageois
manatitra omby ohatra ny resaka tany Congo reny, satria na manao resaka omby fotsiny ohatra ny vérité sy ny sisa rehetra ainsi de suite miaratra iny fa ohatra zay mety ho diso zay tenenao amin'ny commentaire raha diso saingy zao tsy misy marina, tsy natao tsy ho hita, tsy misy takona afenina ka atao tsy ho hita. Miariary ny asan'ny nofo, esprit de principauté. Vatican hoy isika, miala tsiny aho fa Jesosy Kristy tsy nanangana rafitra apôstôlika izy miaraka amina armée, miaraka amina fanjakana, miaraka amina principauté, miaraka amina fifanarahana am'izao tontolo zao corruption, zay le esprit de principauté. Démoniana principauté. Be da be raha avana tsy conscience, tsy consciente am'zany zavatra resantsika zany. Be da be ny olona tsy misokatra ny masony sy ny fijeriny. Ary na de azavaintsika am'zany fanazavana, azavaintsika zany ary de betsaka no imperméable, impénétrable am'zany fanazavana izany. Fa ny rariana hoe tsy azony an'io de azony rapitro. Engany fantatrareo ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Zay izy mivantana de volony principauté. Ary zay ohatra mivantana niraisintsika teo zay hoe Britanika reny fandevenana andrainy Elizabeta ireny ny Vatican ry zareo emperorany Japon any Chine ihany koa partout misy daholo ny resaka roi ohatra hoe Maroc, Emirat mandeha any nefa ny porta sy ny sisa rehetra. Esprit de principauté daholo reny. Ary ao anatin'izany ny mamona de mihetsika be mihitsy ao anatin'izany ny devoly tiady manakorotana satria an'ilay danger miaro am'ilay izy ihany koa. Ary hitatsika hoe pourquoi nous les pays colonisés, que ce soit hoe zanatany frantsay na zanatany anglisy, dia mijanona foana ho tany mahantra. Fa ry zareo kosa ilay mbola mitahirana io resaka principauté io fanahy io, dia mijanona ho grande puissance satria izay mihitsy ilay rançon omeny devoly ao anatin'ny fanekenana io resaka principauté io. Ary zay lay pacte, izay lay fifanekena alliance andry zareo entre andry zareo hoe agent élite manaiky ho élite ao anatin'ilay royaume, ao anatin'ilay fanjakana principauté. Dia manatanteraka zay bakon'ny satana ao anatin'izay relation France-Afrique, ny G20, ny G7, ny OTAN, ny resaka ONU, ny Banque mondiale, FMI, UNICEF, ny Rotary Club, ny Croix-Rouge sy ny sisa rehetra. Izay mifono papekado hoe mahafinaritra be sy cantuerie manao asa soa. Hitanao ohatra ny reine Elizabeth amin'ny fahavelony de miaraka amin'ny poketra kely foana izy de misy mofo kely hono ao anatin'ilay poketrany ao de tsindriana amin'ny haino aman-jery rehefa misy olona sahirana na misy olona noana de manome kely izy na ohatran'izany izy fa lay ambadika hoe satria izy membre ny G20 na G7 na grande puissance mpikirakira ao amin'ny tontolo elita ao ambony ao mpampahory ety amin'ity zao tontolo zao ty mpitsetitra amin'ny tany voazanaka ohatran'ny ataon'ny frantsay amin'ny pays africain. Tsy devoalena aminao zany, tsy devoalena amin'ny haino aman-jery zany, tsy tsindriana ho fantatrao zany, fa izay le esprit de séduction zay satria izay lay intelligence omen'ny démonie araky ny alliance sy ny pacte efa ifanarahana any amin'ny tontolo tsy hita maso any ao anatin'ny antsoina hoe culte astral, culte masonika, ny culte secrète fivavahana miafina. De ao anatin' reny rehetrarehetra reny izy manovo faharanitantsaina, manovo fahalalahana sy ho fahafahana ahafahany mampiatra sy manao pratika an'izay esprit de séduction zay. De mandeha en détail am'izay ny haino aman-jery miara-miasa aminy mandeha en détail
araka ny point sy ny virgule mihitsy ny fanjakana tsiraray mifanaiky aminy zay mandray ny fanampiana avy aminy sy ny mandray ny tolo-tanana avy aminy sy ny zavatra ohatran'izany araka ny relation ohatra hoe France Afrique ny pays anglophone amin'ny autre pays ihany koa araka ny branche ijoroany zareo ireo avy izay mivondrona ao anatin'ny ma grande puissance azy Efesianina toko fahenina andeha ny faharoa folo zareo efa miaina ao anatin'izay mpanapaka sy mpanjaka ety amin'ity izao tontolo izao ity de mitoy io esprit de principauté io de io ry havana no mampiaina ny firenena malagasy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao satria miara-miasa amin'ny faux prophète ny ao an-dabao nisy ny sommet mondial andry zareo mpikambana miafina ry franc-maçon teto Madagasikara izany misy ny alatra taova ny alatra voamaso misy ny kidnapping misy ny resaka insécurité misy ny zavatra be da be zay tsy biblika fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mampahoro ny zanak'Andriamanitra misy ny fanakorontanana anatin'ny fiangonana isan-karazany Jesosy mamonjy esprit de principauté daholo no mampiaina andreny de efa misy arak'ilay fanazavana netiko teo hoe elita manana ny fifandraisana amin'ny satana any amin'ny tontolo tsy hita maso any de iny elita iny no miasa amin'izay intelligence no tovoziny izay de miasa ao anatin'ny fiasana izy micréer déstabilisation amin'izay ho fampiorenana hatrany mba hahafahan'ilay esprit de principauté ilay fanjakana mifototra ambara-patongan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandroandray amin'ny voninahiny akany azy de miroso hatramintsika ao anatin'ny tribulation isika fahoriana iroso amin'ny fahoriana lehibe isika izay alohavany antsoina hoe enlèvement ainsi de suite miresaka Milan miresaka fanjakana rivotaona hatrany amin'ny Armageddon sy ny jugement dernier isika ry havana azadino fa tsy mijanona lafiny sosialy sy mijanona lafiny ara-panjakana ihany ty resaka principauté ity fa eo amin'ny rafitra fivavahana ihany koa dia manapaka betsaka mihitsy ity resaka esprit de principauté ity teo tsika de niresaka anglikana teo sika de niresaka Vatican fa ireo secte isan-karazany mameno ny elakelatrano ao Madagasikara ireo de manome image an'ilay esprit de principauté daholo reo raha mandinika ianao aka ohatra isika ohatra hoe tsaratsara nisy fotoana izy nidina teny amin'ny 13 mai hoe hitaky nona ny vahoaka malagasy meo anay ny fanjakana meo anay izao fitondrana izao hitantananay azy esprit de principauté tanareo fa misy deux volets tsikelikely lay izy tsy misy takona natao tsy ho hita hitanareo fa mipotra tsikelikely lay izy miaraka amin'izay de hoe izazo hitanareo zao ny Jesosy Kristy izao no zanahary grave ane zany ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika zany ny zavatra iainan'ny malagasy esprit de principauté rendriavana satria mipotra tsikelikely hoe meo anay ny fanjakana efa manangana n'ilay principauté any izy nisy fotoana izy efa nilanjana culte de personnalité fa ianao ve de sura ve ianao ve de d'accord hoe fanahin Jesosy Kristy ao anatin'ny olona miteny an'ireny sura ve ianao fa tena hoe esprit biblika tena hoe araka ny vérité biblika no mahatonga ny olona anambara fanambarana sy hiaina hiseduiranao ary anitatra ny fanjakana eto amin'ity firenena malagasy ity amin'ny alalan'ny zavatra tsangany tahaka an'ireny sy ny zavatra voiziny ataony publicité tahaka an'ireny ora nefa tena hoe misy pasteur izao mihitsy pasteur loteriana miara-miasa amin'ilay faux prophète miara-miasa amin'ny ary manaiky ao anatin'izay fiaraha-miasa izay hoe anangana an'ilay fanjakana principauté ary manitatra an'izay izay esprit izay zay fanahiny démonie izay grave frère et sœur ainsi de suite de raha mandinika ihany koa sika hoe ry tatandraza apôstôly zany lay lehilahy fa ny zavatra lazainy
de tsy misy afa-tsy resaka politika hoe zao fitondrana zao de toananay ravalomanina de zao de ainsi de suite fa tsy misy resaka erany filazantsara mihitsy tsy misy resaka jesosy kristy lay anankiray moa nylaza fa izy ny jesosy kristy ity ndray de milaza fa ny zavatra mbarana ary ny filazany de tsy misy afa-tsy tontolo politika sy fanohanana kandida anankiray zay aleo voara hoe io kandida io koa ve ao anatin'ny esprit de principauté laïcité de l'état sa en dehors n'izay esprit de principauté zay manana fifanekena ve izy en alliance ve izy ny fanaiky ve izy manana lien amin'ilay fanazavana lavabe no etintsika teo ny britannika pourquoi izy nandefa solo tena tany manana alliance ve izy amina G7 sy ny G20 ny FMI sy ny banque mondiale manana alliance ve izy ao fitondrana malagasy izao amin'ny sommet mondial ohatra ny hoe fivirina iraisam-pirenena ara-potoana na tsy ara-potoana any amin'ny tontolon'ny ONU sy ny sisa rehetra any principauté daholo nge zany zavatra resahantsika izany ka andevo foana isika andevo ny malagasy andevonota zay ny tena zava-dehibe ary ny andevo resaka esclavage nofo tsy foana akory fa amin'ny endriny vaovao ary mbola miditra ao anatin'ny fanadevozana avo leta kokoa sika noho tamin'ny zava-vanimpotoana izany hoe nisy filanjana ary ny zava-misy de hoe surexploité ny terre malagasy surexploité ny vahoaka malagasy surexploité ny mpino malagasy ny fivavahana malagasy ihany koa de surexploité satria fehezin'ilay système principauté fehezin'izay resaka principauté lavabe nazavaintsika teto zay dia misy fanjakana kely be da be mitsangana FM fois ohatra na FPVM ohatra na zavatra ohatran'izany ohatra hoa fa tsy misible ny voany nafantaranareo ny azo ianao no avelako manivana sy manao an'izay bilan zay manao an'izay analyse tsotsotra izay ho anao manokana ahafahanao mamantatra hoe afa amin'Andriamanitra ve satsia ireny karazana dénomination sy karazana religion mijoro à gauche à droite eto amin'ny firenena ireny esprit de principauté amaraparanazy tsika ry havana mandeha ny fotoana fantatrareo ny marina no afaka anareo tsy ho andevo ny marina dia Jesosy Kristy ny marina dia ny filazantsara ny marina dia tsy fitantarana sy fanaovana tatasika ny soratra masina ohatran'izao ataoko zao baiboly sy ny sisa rehetra fa ny marina dia ilay verité mihitsy no voarayako sy mifo ao anatiko ilay verité mihitsy no fiainana misokatra porta hoe ouverte mivelatra eo amin'ny fisiko de iny lasa principe fiainako fa tsy hoe io misy système mitsangana io misy fanjakana mitsangana io misy principe na zavatra miorina amina doctrine na théologie anankiray na amina dénomination anankiray de iny sampana na organisation iny manana ny fikendreny sy ny filana fa misambotra fahendrena biblika misambotra soratra masina araka ny ohatra be da be ny tanysaintsika teo misambotra ihany koa toe-panahy araka an'Andriamanitra ohatran'ny hoe zavatra nisy tamin'ny fandevenana ny reine Elisabeth sy ny témoignage momba ny Elisabeth de ireny manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa mandany heriny lay heriny de lay filazantsara hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mena fa désolé raha ohatra hoe fandevenana ny reine Elisabeth dia asiana toriteny kely fa ny tena songadina sy omena voninahitra sy honorena sy nandemena ny sainy zao tontolo zao de lay fanendrahendrana n'lay vata mangatsika n'lay ramatoa ary zay mitsindrina tao anatin'izay ny esprit de séduction ary naseho tao anatin'izay ny tanjaky ny fanjakana britanika miaraka amin'ny armée miaraka amin'ny hoe puissance amin'ny maha grande puissance azy amin'ny maha membre ny G20 G7 sy ny sisa rehetra azy pifey azy zay le hoe pifey an'ity zao tontolo zao ty Efesianina toko fahenina no vakitrika teo andininy faharoambe folo firenentsika vakina tsara le izy hoe fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao zareo ny mpanapaka zareo no mampanjaka ny fahamazinana ity amin'ity zao tontolo zao ity satria ilay verité araka ny filazantsara
dia tsy miseho araka ny tokony ho fisehoana mba hitondra révélation sy fifoazam-panahy fa atao pion sy support kosa ny filazantsara isandratan'ilay fanjakandry zareo ahafahandry zareo mitoetra eo amin'ilay sommet structure pyramidale iry amin'ny farany ambony. De zany zavatra misy eto amin'ny firenentsika, esprit de principauté isaky ny tous les 5 ans miady voninahitra, miady fanapahana, miady ho filoham-pirenena, misy folo dimapolo mahery ny candidat satria misy dieu de mamono ao misy vola ao misy voninahitra ao misy principe mahafinaritra ny nofo ao izao tontolo zao afaka manapaka ianao manapatra eto amin'ny firenena ianao tu peux faire ce que tu veux amin'ny valala-be mandry inconscient sy inconsciente amin'ny valala-be mandry tratra ny fanahany firaikiraikena amin'ny valala-be mandry matory ary zay ny antony famoazantsika sy fanairantsika amin'itony tambatsotra itony. Tainy Jesosy Kristy ianao tandremo tompoko l'esprit de principauté, milala tokana ahafahantsika tafavoaka ao anatin'ny resaka esprit de principauté io de tsy misy afa-tsy ny relation antsika amin'ny Jesosy Kristy ihany. Ka na misy ara fanjakana ao anatin'io esprit de principauté io, fanjakana malagasy, fanjakana frantsay, fanjakana ivelan'izany resantsika izany zao tontolo zao efisianina toko fahenina andiny faharoa ambin'ny folo, de isika kosa manana n'Andriamanitra tsotoa, manana ny heriny avo indrindra miaraka amin'ny Yahweh Elohim, de ao anatin'izay esprit de principauté izay jerevy ny tantaran'ny Daniel, izy telo mirahalahy, Sadraka, Mezaka, Abednego fa nisy esprit de principauté tamin'izany vanim-potoana izany natanjaka be mihitsy, fa nisy lalana namoahan'Andriamanitra tsotoa azy ireo teo amban'izay fahefan'ny esprit de principauté izay. Mety miatra manainy io, mafy io, misy fotoana io hoe tsy zaka, misy fotoana io hoe tena hoe douleur be mihitsy hoe tena hoe mampanaitaina mihitsy, mampitritra ny momba anao rehetra mihitsy, miatra mivady aman-janako sy ny fianakavianao. Ny ampahirizako antsika de hoe fiainana mandrakizay ny antsika mitanjona, mibanjana an' Jesosy Kristy ianao mibanjana ny heran'ny filazantsara ianao mibanjana ny ankoatra isika ny fiainana mandrakizay ny fahafahana ao am' Jesosy Kristy izay ny banjintsika mino manantena ary ao anatin'ny fitiavana izay Jesosy Kristy ny finoana ny fanantenana ny fitiavana, de le fanantenana iny no mevo-poa eo amin'ny fiainanao andavanandro. Fa plus isika mibanjana n'ilay problème, plus isika passive ao anatin'ireny émission izay nandotona ny saintsika sy nandemena ny saintsika, ohatra hoe reny culte natao miharihary ho fandeme-tsaina ho an'izao tontolo zao ireny, resaka reine Elisabeth II, reny fandevenana ireny, plus tsika passive ao anatin'ireny ohatran'ny hoe mijery film de miraikiraiky eo de taraiky eo de tafalatsaka ao ny émotion antsika de lasa malahelo tsika mijery Titanic ohatra de misy mitomany mihitsy, efa misy asany développé zany. De ohatran'izay koa hoe mijery Van Damme ianao de lasa matanjaka be ianao avy mijery Van Damme, na avy mijery horreur ianao de lasa saritahotra manofo ratsy amin'ny alina, de ohatran'izay mihitsy reny zavatra hitantsika reny, lasa plus ianao passive ao anatin'ilay zavatra asehoan'ny zareo mpiara-miasa, ny hainao manjery zany no tiako tenenina, miara-miasa n'ilay esprit de principauté, ny média sy ny sisa rehetra dia lasa mpiadory an'izao tontolo zao ianao lasa mpanome voninahitra, lasa mpisitraka magazine sy people, zavatra ohatran'ireny mpandokandoka ny ao an-dapa ao mpisitraka gazety Free sy Freedom sy ireo mpisitraka rehetra mpanome voninahitra ny ao an-dapa sy miala tsiny amin'izay zavatra kely zay miara-manonja sy ny ohatran'ireny fahadinonao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mahireza sœurs sy frères, ady ny fiainantsika, ady ny fampipontsika an'Andriamanitra, ary ny mpiady dia mandrombaka amin'ny keriny avec violence
tsy mora ny bakarantsika, tsy mora ny batay izay ataontsika, ary izany no ifampahaizantsika foana ity amin'itony tambazotra itony. Voninahitra ho an'Andriamanitra raitsy toa, aleloia. Misaotra anao izay tompo raha mbola afaka mitondra fampisaintsainana sy fanazavana tsotsotra indray mikasika an'izay esprit de principauté izay. Betsaka ny zavatra tiana ambara ary tsy ho vita izany raha izany no ivalam-parana eto, fa ianao nampianatra anay hoe ny teny maro dia tsy ilaozanota. Mamindrafo aminay tompo fampanota izay, mamindrafo aminay fa tsy mendrika izahay. Ny raha maherinao Jesosy Kristy no proklameko mba hahafahan'ny teny izay nozarainay teo ampisaintsaina anay hitondra déclic any anatinay any, ahafahanay malina amin'ny fanompoana ianao. Ianao dia nampianatra anay hoe indretaka ny menarana, morataka ny voromailala, dia izay esprit izay tompo devaleo aminay, izay esprit izay aza femina aminay, ary sura fa ianao tsy manafina an'izany aminay fa izay no mila odi-maso colure ahafahanay foana mamantatra ny sitraponao. Accompagneo zay Jesosy, accompagneo zay amin'ny alanany fanahy masinao raitsy toa avy indrindra, mba ho malina sy marani-tsaina ety amin'ity zao tontolo zao ity, manoloana ny hery sy vaikan'ny esprit de principauté, ny fanjakana mpifehy amin'izao tontolo zao, mpanapaka sy maître amin'izao fahamaizina ety amin'izao tontolo zao ity, manomboka any amin'ny tetiny, any amin'ny sommet pyramidal any, hatraty amin'ireo agent izay ao anatin'ny alliance, mpikirakira sy mpiray petsapetra aminy, mpiara-miasa aminy, mifanaikitra aminy, manana alliance aminy, y compris fanjakana malagasy sy ny fanjakana ankoatra. Ianao tompono manafaka anay ao anatin'ny grifany reny, ao anatin'ny reny rangotra sy olatra reny, mpampahory reny, rangotra izy reny. Ianao Jesosy no miaro anay. Asivon'ny faribola ny fiarovana zay, asivon'ny faribola ny raha maherinao zay Jesosy Kristy, tsy hananany devoly fahefana ny tenanay, tsy hananany devoly fahefana ny fianakavianay, tsy hananany devoly fahefana ny momba anay, ny plan fanomponay, tsy hananany devoly fahefana, tsy hananany devoly irika amin'ny s'infiltré ao anatin'izany. Mivavaka manokana ho an'izay tsy salama ihany koa, mivavaka manokana ho an'izay mandalo ady, vainqueur reny tsirairay reny. Ny anaranao mahery Jesosy Kristy, izany foana no tariketranay, ary izany foana mbola tazominay hoentinay mamakivaky ny androm-piainanay sisa. Raha mihitsy ny haja sy ny tera sy voninahitra dia ho anao raitsy toa, Yahweh Elohim. Aleloia. Amin'ny manaraka indray tompoko, mirary soa antsika rehetra. Velomena.